pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Socavitre manolotra anao ny vaovao. Socavitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option Tino à Blue Line TV à but. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente ny vaovao. Nolanian'ireo solombavamboaka tamin'ity androany ity ny lahadinika vaovao sy ny fandaharam-potoana vaovao mandritra n'ity fivoriana ara-potoana faharoa ity. Enin'andro monja ny andinian'ny solombavamboaka ny LFI 8:24. Notokanana androany maraina ny milina lehibe misy 1:20 mandeha amin'ny solika mavesatra amin'ny orinasa Aksaf Power Ambohimanambola izay amatsy herinaratra ny orinasa Jirama. Fotodrafitrasa izay nandaniana vola amin'ny tetina $20 araka nambaran'ny talen'ny Aksaf Power. Tsy vahaolana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fanampinana ny diaspora arabola ny Madagasikara raha nambaran'ny mpikaroka iray. Fanomezana vahana ny famoronana orinasa ny tokony ho atao ahafahana mampandroso ara-toe-karena sosialy. No tanterahana androany ny fifidianan'ireo mpikambana andrafitra ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara eto Madagasikara hitondra ao anatin'ny 3 taona. Tsy mbola voatondra ny daty ivoahan'ny anaran'ireo voafidy. Maresaka iraisan'ny pirenena nivoatra ny toedrarà any Texas izay nahitana fitifirana bivavaka tao am-piangonana. Disadisa raha-pianakaviana no nahatonga ny fitifirana hoy ny mpanao fanadihadiana. Ny adininao arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao TV hatramin'ny farany. Anambotsika ny vaovao dia nolanian'ireo solombavamboaka tamin'ity androany ity ny lahadinika vaovao sy ny fandaharam-potoana vaovao mandritra n'ity fivoriana ara-potoana faharoa ity. Enin'andro monja no andinian'ny solombavamboaka ny LFI 8:24. Yandra Arson. Tapaka nandritra ny fivoriam-be nataon'ireo solombavamboaka tao aorian'ny fahatongavan'ny volavolan-dalàna efian'ny fitantanam-bola-panjakana amin'ny taona 2024 teny Tsimbazaza androany arivo fa amin'ny alakamisy 7 Novambra ho avy izao no atolotry ny ministry ny vola sy ny teti-bola ny solombavamboaka ty volavolan-dalàna ity. Enin'andro monja orian'io izany hoe ny alarobia 15 Novambra no tapaka fampantalovana fivoriam-be olan'ny solombavamboaka ty volavolan-dalàna ity. Mampametra-panontaniana mpanara-baovao hatrany ny amin'ny fotoana foto izao omena ny solombavamboaka andiniana ny teti-bola izay tantanana ny raharaham-panjakana mandritra ny taona iray. Hoentina aminao eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV FM hatrany ny fizotra amin'ny fandaharam-potoana sy lahadinika mandritra fivoriana ara-potoana faharoa ny anteny mera-pirenena ity. Indrindra momba amin'ny fandaniana ty volavolan-dalàna ifean'ny fitantanam-bolam-bahoaka amin'ny taona 2022 ity. Roa andro sisa dia farana ny ultimatum napetraky ireo fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika ny gouvernemanta sy ilay comité interministériel anolorany ny volavolan-dalàna ifean'ny fifidianana ho avy. Nanapa-kevitra ny ametraka ny convention électorale ihany koa ny fiarahamonina politika io marain'io tetsy Antaninarenina. Fanadiny Andra Arsantra. Nanao fiaonana io marain'io tetsy Antaninarenina ny fiarahamonina politika izay hitambarana antoko politika sy mpanao politika maromaro. Izay nanasa ihany koa ireo fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny sehatry ny fanabeazan'olom-pirenena sy ny fifidianana mba hisian'ny diniky ny samy malagasy. Ny tanjona tamin'ity fiaonana ity dia mba hisian'ny fifidianana azo antoka sy ekeny rehetra ka tsy hiteraka krizy eto amin'ny firenena intsony. Ora tefina Nahary mpikambana sady nitondra teny ny atao hoe mouvement de rassemblement ity. Fa i Madagasikara ny taona 2024 dia hiatrika fifidianana. Ny krizy siklika nisy teto amin'ny tany sy ny firenena dia nisy foana no ny antony ara-pifidianana io. Ka eo anatrehan'izay ny tanjona hita ato amin'ny société politique, les mouvements zany
de rassemblement dia ny tsy isiny zany crise préélectorale ou pendant ny élection ou post-électorale izany ka hitondranay vahaolana eto amin'ny tany sy ny firenena dia ny voalohany vahaolana hitanay zany dia ny hoe zay le androany dia ny fionan'ny société civile sy ny société politique satria ireo ny mpiara-miombonantoka hiatrehana ny fifidianana. Foto-kevitra 10 ny arahana ny dinika sy marimaritra nivoaka tamin'ity fihaonana androany ity raha nambaran'ny mpitondra teny du mouvement de rassemblement ity raha tefinanary Emile hatrany. Ny voalohany dia tsy maintsy ajaina hatramin'ny farany ny lalam-panorenana izay iainantsika io. Ny faharoa dia 5 taona ny mandat dia tapitra io mandat io ny 2024 ny volana janoary 2024. Ny fahatelo dia alohan'ny 2024 desambra 2024 raha araka le io lalam-panorenana io ihany. Ny fahaefatra dia lalam-pifidianana raha izay hoe loi électorale na code électoral mahazatra dia tsy maintsy avoaka ho laniny ny Assemblée nationale amin'ity session ity. Ny fahadimy dia miara nanaiky zany ny rehetra fa hotohizana zao fiaraha-miasa zao tokony izy zany convention électorale hiatrehana ny fifidianana io arak'ireo zavatra izay mitapahana 5 teboka 5 ireo. Miandry ny fanoloran'ny comité interministériel sy ny gouvernement mialohan'ny alakamisy izao le volavolan-dalàna ahafahany mijery raha mifanojo sy mifandraika amin'ny anatolo ny commission consultative ireto antoko politika sy fiarahamonim-pirenena ireto. Saingy raha ny fandaharam-potoana resolombavambahoaka nolanina tamin'ity androany ity teny Tsimbazaza dia mbola tsy tafiditra ao anaty lahadinika tokony dinihana hatramin'ny 17 novambra ho avy izao ny volavolan-dalam-pifidianana. Nanoizatsika ny vaovao dia tsy vahaolana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fanampin'ny diaspora arabolan'ny Madagasikara raha nambaran'ny mpikaroka iray fanomezana vana ny famoronana orinasa ny tokony atao ahafahana mampandroso ara-toekarena sosialy. Fanadiny miantarandriana evo. Antony maro no tsy azona vokatra amin'ny fampiasam-bola eto Madagasikara ataon'ny mpandraharaha vahiny raha ny fanazavana androany. Isan'izany ny lafiny fitantanana sy ny politika ampapandrosoana. Raha ny fanampiana avy amin'ny diaspora manokana no jerena, tsy mitondra vokatsoa ho antsika ireo fanampiana ara-bola hoy ny mpikaroka anantaniana. Zareo dia mieritreritra fa rehefa mandefa vola avy any andafy andro zareo dia mitondra fampandrosoana ao amin'ny Madagasikara. Nefa efa betsaka ihany ny fikarohana natao hoe mandefa vola avy ny diaspora dia mitondra fampandrosoana ao amin'ny Madagasikara. Tsy aloha mivaly ny hatreto. Izaho mieritreritra hoe diaspora dia afaka mitondra be da be mihitsy ho an'ny fampandrosoana Madagasikara, tsy amin'ny resaka hoe transfert de capitaux fotsiny izay mahazatra antsika hoe mandefa vola ty ny diaspora fa surtout mandefa transfert koa savoir faire raha dia l'état d'esprit raha izay zavatra tena ilaina be eo amin'ilay hoe économie entrepreneuriale. Famoronana orinasa fampitomboana ny tany fananana asa eto Madagasikara no vahaolana ahafahana mampandroso ny firenena raha ny fanazavana trany. Sakana ny tsy fampiasana araka ny tokony ho izy ny famatsim-bola azo. Tsisy fampandrosoana afaka atao raha tsy misy orinasa be da be. Ny orinasa no mamorona ny atao hoe richesse ny arena dia tsy misy fampandrosoana hoe eritreretina zany raha tsy mahatsangana orinasa be da be. Ny sakana zany amin'izao dia reto ny vola rehefa hoe hanangana orinasa dia iny foana ny heverintsika hoe sakana goavana be ny vola. Dia nefa za mieritreritra hoe zay le fikarohana atao tsy ny vola ny tena olana eto amintsika fa tsy ampy fahaiza-manao sy tsy ampy fomba fisaina ny état d'esprit. Zay ny tena tsy ampy, tsy ny resaka vola fotsiny fa tena ato amin'ilay anankiroa ato mihitsy. Raha ny zava-misy anefa eo amin'izay sehatry ny asa izay araka ny antotanisa avy amin'ny BIT. 20% ny tanora na vita fianarana no tsy mahazo asa eto amintsika, tsy misy fiarovana ara-tsosialy ary anatin'ny sehatra tsy manara-penitra ny 4% ny asa misy eto Madagasikara. Zara raha misy aotra faingo ohatra 4% amin'ny teti-bola-panjakana ny vola tokany fitondram-panjakana ho an'ny asa fikarohana. Betsaka amin'ireo orinasa mitsangana ihany koa ny tsy manara-dalàna eto amintsika. Nangina tsy misy tohany intsony raha Claudine Razaimamonjy 7 volana aty aoriana raha nambaran'ny Bianco. Mbola misy sasivy ireo antota taratasy anenjehana azy aizany mangarahara amin'ny ady atao amin'ny kolikoly Andra Arso. 7 volana aty aoriana ny samborana ny Claudine Razaimamonjy.
ilay vehivavy mpandraraha no sady mpanolotsaina manokany filoham-pirenena Rajaonary Mampianina Mivady. Tsy misy resaka intsony toy n'ilay raharaha anenjehana ity mpandraraha ity eny amin'ny fitsarana mahakasika ny nambara ho kolokolo nataony. Nambarany Bianco tamin'ny fotoana nanaovana ny fanadihadiana azy fa mbola misy antota-taratasina kolikoly miisa 7 mbola anenjehana ity mpandraraha ity izay akaiky ny filoham-pirenena. Mangina tanteraka izany ankehitriny. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny tsy visiny mangarahara amin'ny fomba fiasan'ny Bianco hoentina miady amin'ny kolikoly. Aiza ho aiza ihany koa ny fanenjehana ireo mpitondra fanjakana ambony izay mpikambana ao anatin'ny antoko HVM sy mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta nanao soni ny fivarotana ny fananam-panjakana Villa Elizabeth tamin'ny 24 volana Janoary taona 2022. Fandikan-dalàna izay tsy ilaina fanadihadiana lalina intsony satria voapirofo ny fanitsahan-dalàna nataon'izy ireo. Efa nisy ny notina voaka ny fitondrana teteza mita nandrara ny fivarotana ny fananam-panjakana sanatria ve lasa fitaovana politika amitena ireo namana mety anelingelina sy ireo mety mpifaninana politika ampitondra ny Bianco. Amin'ny tany manaja ny tany-tan-dalàna miasa ao anatin'ny fangarahana tanteraka ny sampandraraha miady amin'ny kolikoly toa ny Bianco eto amintsika izay miteraka fifampatokisana feno eo amin'ny fiarahamonina. Notokanana androany maraina ny milina lehibe miisa 12 mandeha amin'ny solika mavesatra any orinasa Aksaf Power Ambohimanambola izay amatsy herinaratra ny orinasa Jirama fotodrafitrasa izay nandaniana vola izay mitentina 20 tapitrisa dolara araka nambarany taleny Aksaf Power. Vanadiny Mioramanitra. Ertaona taoriana tongavan'ny orinasa Turk Aksaf Power ampiasa vola amatsy herinaratra ny Jirama tontosany fametrahana ireo milina amokatra herinaratra. 10 megawatt ny herinaratra hovokariny tsy milina ity entina nampiana ny famokarana efa misy raha ny fanazavana. Menaka mavesatra no manodina ny milina izay hovatsiny ny mpandraraha mpamatsy solika iray eto an-toerana. Araka ny nambarany taleny Aksaf Power, nitentina 20 tapitrisa dolara ny fandaniana namboarina ity fotodrafitrasa ity. Mitentina 20 tapitrisa dolara ny fitambaran'ny fampiasam-bola nataonay tamin'ny fotodrafitrasa io. Ny vidin'ny moteur sy ny fitaterana no isan'ny navesatra tamin'izany fandaniana izany. Nandany 20 tapitrisa dolara ny fandaniana. Mampiova ny saran'ny herinaratra ny fampiasana menaka mavesatra amin'ny famokarana raha ny voalazatra amin'izay. Raha ny fanazavana ny ministry ny governoratry ny fitokanana nefa tsy mbola afaka hikajiana fiovana ny fampiasana ny orinasa io menaka mavesatra io. Tsy mbola fantatra treto na ny sarany hividianana ny menaka mavesatra ampiasaina na ny fiovan'ny ateraka izany. Vidina herinaratra izay omenany mpanjifa dia tsy miankina amin'ny hoe ny Aksaf Power no mamokatra na ny hafa dia lasa zao izy raha taloha zao fa zay ilay atao hoe mix misy famokarana amin'ny alalan'ny barazy na ny tohadrano dia misy ny amin'ny alalan'ny termika zany izay gazoil taloha no vaina amin'ny resaka fiolora. Isan'ny toeram-pamokarana herinaratra lehibe indrindra eto Madagasikara ny Aksaf Power Ambohimanambola. Orinasa izay mamokatra herinaratra 10 megawatt raha toa ka 40 megawatt ny herinaratra vokariny Sembany Power. 20 megawatt raha tsahivina ny voalaza tamin'ny fotoana nahatongavan'ny orinasa io ampiasa vola eto Madagasikara. Ny menaka mavesatra avy amin'ny tsy miroro ihany koa no voalaza tany am-pandohana fa anodonana saingy izao ny ova izao ho afarana avy any ivelany izao indray. Tsy fantatra mazava ny anton'izany. Ny menaka mavesatra ho tsy miroro izay nefa efa nanaovana andrana ary efa voamarina ho azo ampiasaina. Raha nita tamin'ny fampahafantarana nandritra ny fahatongavan'ny orinasa io hatrany, ny 170 isanjato amin'ny famokarana herinaratra no anjaran'ny Jirama ary ny ampy no an'ny Aksaf Power. Mitohy ny varotra vatyantoka ataon'ny orinasa Jirama raha ny voalaza. Mitohy ihany anefa ny fampiasam-bola ataon'ny orinasa vahiny amin'ny herinaratra eto Madagasikara. Lafo vaovao hafa kosa indray dia goragorana ny fandraisana andraikitra eny anivon'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana amin'ny fitandrovana ny fahasalaman'ireo mpianatra raha oharina amin'ny sekoly tsy miankina. Miaya vokatra izany ireo ray aman-dren'ny mpianatra fanadiny Iona Saina. Tsy ny sekoly rehetra teto Antananarivo no nahazo ireo fitaovana avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena natao hitiliana ireo mpianatra manoloana ny fianaky ny valana retina pesta raha ny fanadihadiana natao tamin'ity andro an'ity. Tsy ampy ihany koa ireo fitaovana hoy ny chef Zap miandraikitra ny commune Soavana sy ny commune Anosy Zato Andrefana. Nanay aloha zany dia zaraina ray aby ilay sekoly
kasibosy ray dia gantanina enina avy zaka sekoly ny tena izy aloha zany dia tokony ampiana le kasibosy satria ny kasibosy any raha iandro ihany no azo ampiasaina raha mampiasa an'izy dia indany tena izy zany dia tokony mbola iandro le kasibosy fa zao aloha zany mbola ho avy le izy dia mbola miandry. Sekoly 7 fitsapana maripana 8 no azon'izy ireo takombava iray ary gantanana 9 isaky ny sekoly raha hoan'ny tao amin'ny zampisoavana. Araka izany ny andro nomaly ihany ireo talentsekoly no nampiasa izay fitaovana izay mamoaka am-paosy izy ireo nanomboka tamin'ity andro an'ity. Ho an'ny eo amin'ny EPP Ambohimasina rehefa misy ny trangana retina mampiaya vao ampiasaina ny takombava. Misy ihany koa ireo sekoly tsy mitsapa ny maripanan'ireo mpianatra fa izany talentsekoly afenina izany toy ny ao amin'ny CEG Talata. Raha jerena amin'ny lisany dia mety tsy ho ampy mihitsy fa amin'ny fotoana izay ahitana hoe mampiaya ohatra moa zany fa ny fipetraraisana zany raha vao mafanafana hoditra le zaza dia atokana kely ao amin'le toerana anankiray izay efa natokana dia ny eto Ambohimasina moa dia atao mibrantale ihany no atao le izy nametrana an'le izy dia rehefa mandray antanana an'le ankizy avy eo amin'izay no mampiasa an'le gansy ilay kasibosy. Misy ny fitsapahana hafanana fijerena ny toe-pahasalaman'ny mpianatra tsirairay hatry ny omaly dia mbola tsy nisy aloha ny tranga hatreto salama tsara daholo ny mpianatra dia misy ny atao hoe salle d'isolement efa nomanina miaraka amin'ireo fitaovana ampiasainao anatiny termometre ny kasibosy nomen'ny fanjakana niaraka tamin'ireo fitaovana sasany hoe izay tsy ampy dia tsy maintsy nampiana. Tsy nisy izay fitsapana maripana izay hoy ireo mpianatra ao amin'ny CEG Talata miditra any ampianarana ankalalahana toa ny mahazatra izy ireo. Ny lycée iray eny Andohalo omaly ihany no entitra ireo tompon'andraikitry ny sekoly niverina toa ny andavanandro nanomboka tamin'ity andro an'ity. Carnet blanc na carnet peste no nasolo ny fitsapana hafanana sy ny takombava. Tsy nitsapaina malo sy androany malo zay tsy nitsapaina fa nirava tamin'ny teloko izy malo dia tsy fantatry hoe nitsapaina hoe le ankizy ambo fa zay aloha tsy nitsapaina tamaraina izy tamin'ny fito sasany. Dia tamaraina nitsapaina satria tsy ny isan'andro dia eo amin'ny vavahady dia alaina ny température-ny ankizy ka ireo izay mihoatra ny 7-3 dia alefa mody avy hatrany ary zaraina an'ity karitra ity moa zahay zany ireo izay latsaka izay 7-3 zay ary asiana tampon isan'andro io ahafahana mahita hoe ito mpianatra ito dia nianatra tamin'ity andro ity ary tsy voampesta karta pesta mihitsy moa zany anaran'izy ity. Ho an'ireo sekoly tsy miankina kosa indray manoloana ny goragora sy ny fitavozavizan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izy ireo no mandray andraikitra. Efan'le fanafody fandarahana an'le zay dia efa rassuré zay zany mpianatra. Misy rehefa miditra zany ny mpianatra dia misy foana io termometre io. Raha ny zava-misy mitebiteby hatrany ireo ray aman-dreny mampiana-janaka natao arinan'ny 9 Novambra aza indrindra ireo ray aman-dreny mampiana-janaka eny amin'ny sekolim-panjakana. Asa fa tsy kabary hoy ireo ray aman-dreny ary tsy tokony atao ambany zavatra sy kilalao toy izao ny fahasalaman'ny mpianatra. Zany dia miditra ny ampianarana ny zaza tsy misy fandraisana andraikitry ny dokotera dia hita mihitsy hoe mitebiteby ny ray aman-dreny eo amin'ny le izy satria ohatra ny zanaka zao miala any an-trano salama tsara dia indraindray ny ampianarana misy manavina satria dia lasa mitebiteby ianao anatrehan'ny zava-mitranga rehetrarehetra. Zareo anatin'ilay sekoly zany tokony handray andraikitra satria izy eo anatin'ny fahalalana tokony hanao an'izay izy tokony hanao goragora satria olona mpanabe izy dia zao tokony raisina ny fiapetrana avy eo amin'ny fanjakana tokony raisina aloha tsy hoe mandrimandry foana tsy hoe hipetrapetra-potsiny dia jerena aloha ny hafanan'ny fahasalaman'ilay zanaka raha hoe ohatra ny tsy azoazo dia tsy alefa ny ampianarana fa manatina tokam-pahasalamana. Raha ny zava-misy ihany koa sekoly miankina amin'ny fanjakana maro no tsy nahazo ireo fitaovana hitiliana ny valana retina pesta toa ny ao amin'ny EPP Morarano sy ny EPP Andovakely ao amin'ny farim-piadidim-pampianarany Behenjy.
ho an'ny mpanara-baovao raha ny zava-nisy tato anatin'ny 20 ora nidiran'ny mpianatra tsy araky ny resaka ataon'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny zava-misy eny amin'ireo sekolim-panjakana tsy fahamantora-pitantanana izay miantraika amin'ny vatana amin'ireo sekoly mazava nefa ny tenin'ireo ray aman-dreny izay miantefa amin'ity ministera ity anovo fahalalana no andefasana ny zanakay any an-tsekoly fa tsy akareta eo fa ny mahakasika an'izay aretina pesta izay hatrany dia mahakasika ireo fepetra entina iadina amin'ny valina aretina pesta indray nanaovan'ny agence capsule fanadidina izay ramina ny Cool TV FM samy mitondra ny heviny mahakasika izany ireo olom-pirenena izay nanaovana fanadidina mioramanitra inona ny fepetra hitanao fa mahomby io fedina amin'ny fianakiny valina aretina pesta io indray ny fanontaniana nanaovan'ny agence capsule fanadiadiana teto Antananarivo renivohitra ny faran'ny volana oktobra sy ny voalohan'ny volana novambra lasa teo olona miisa 700 no nametrahana io fanontaniana io ary samy namoaka ny heviny mikasika izany 750 olona nanaovana fanadiadiana no nilaza fa ny fandrarahana fanafody no isan'ny fepetra mahomby 720 kosa no nilaza fa mahomby ihany koa ny fanaovana tanàna maty na ny vilmokta miampy fandrarahana fanafody ao anatin'ny fotoana voafetra ho 3 andro ohatra 700 nilaza fa mahomby ny fanankatonana sekoly ary 500 ny ompana tany amin'ny fanadiovana manodidina ho an'ny komina Ambohimanambola manokana tafiditra ho isan'ny fepetra mahomby izay fandrarahana fanafody izay amin'ny ankapobeny eto dia betsaka ny fepetra ndraisina mahomby tamin'ny fiarovana amin'ny pesta anisan'izany ohatra ny fanadiovana ny tanàna amin'ny ankapobeny dia ao koa ny fandrarahana fanafody tsy dia nisy fepetra ndraisina betsaka tsony teny amin'ny Ambohimanambola satria efa mipetraka hatramin'izay ny fanadiovana ny tanàna isan-kerinandro ary isaky ny isam-bolana mivoky tany manadio tanàna foana dia tsy dia nanano sarotra tsony ny fanadiovana ny tanàna. Ankoatra ny fandrarahana fanafody anefa ilaina ihany koa ny fanadiovana manodidina. Fanadiovana manodidina izay isan'ny fepetra norasin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny indrindra ho an'ireo faritra iva. Raha ny teto Antananarivo manokana ny komina ambanivohitra no afaka nanao tanàna maty sy nanadio ny toerana samihafa ifamezivezeny. Nisy ny fanadiovana, sangy ny birao sy ny toeram-pianarana no nanaovana hetsika ankoatra ny fanaintanana natao. Anaraka dokavatra isika amin'ny Veneton afaka fotoana fohy. Le 4Gen, c'est le premier smartphone 4G by Telma, l'unique réseau 4G de Madagascar. Avec son écran 5 pouces, capture tes moments forts en photo 8 mégapixels et en vidéo HD. Tes selfies seront sublimés avec ses 2 mégapixels et encore plus fun avec la reconnaissance faciale. Sois 4Gen avec le smartphone 4G by Telma. En ce moment, à 199 milliards seulement. Telma, numéro 1 des smartphones. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Maman. Oltia, tele aneltia. Miss de sani mem lai be fona. Nena tunami. Mana ya? Mana rega tele na fela champa son de sie. Unt, nena certo que monterapeta. Tele kun cerfut. Tele champa. Sans Blue Line TV taolene san tele anaro channel. Savent d'une option Tino en Blue Line TV am vidini telo alariar. Fanatanjahan-teny, fialam-boly, sarimihetsika, fandaharana ho an'ny fianakaviana. Vaovao maneran-tany tonga avaingana eny amin'ny panjara Blue Line akaiky anao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika no tanterahana androany fifidianana ireo mpikambana andrafitra ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara eto Madagasikara izay hitondra ao anatin'ny 3 taona. Tsy mbola voatondro ny daty ivoahana anaran'ireo voafidy Feso Ravaly.
Androany nanatanteraka ny fifidianana ny filakevitra ambonin'ny mpitsara na ny Conseil supérieur de la magistrature ireo mpitsara manerana ny Madagasikara. Misy 220 ireo mpikambana ao anatin'ny jirafitra ambony ity, ireo voafidy androany ary ireo voatondro araka ny lalam-panorenana. Solitena 2 voafidy avy amin'ny tribonaly ambaratonga voalohany. Misy ihany koa ny solitena 1 avy amin'ny tribonaly ambaratonga voalohany manodidina Antananarivo. Miisa 4 ireo kandida ho an'ny tribonaly ambaratonga voalohany teto Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana. 4 moa zany ireo kandida izay mifaninana hiditra ao anivon'izany solitena ny CSM zany no an'ny tribunal de première instance Antananarivo. Ny dépouillement zany dia tsy maintsy miandry an'ireo voka-pifidianana avy any amin'ny juridiction périphérique ho anay ato amin'ny ressort ny cour d'appel Antananarivo rehetra zany toan'ny tribunal ny Ambatolampy, ny any Akazobe, ny any Miarinarivo, ny Antsiromandidy ary ny any Atsikabe dia miandra izay voka-pifidianana zay vao miroso manao ny dépouillement. Ankoatr'izay, misy ihany koa ny solitena iray avy amin'ny cour d'appel manerana ny faritany enina, solitena iray avy amin'ny tribunal misahana amin'ny ady amin'ny fanjakana, iray ihany koa avy amin'ny tribunal financier, ary solitena 2 novidina ireo mpitsara miasa eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana sy ireo mpitsara manao asa ivelan'ny fitsarana na magistrat en détachement. Ankoatra ireo ahitana solitena ny fiarahamonim-pirenena, mpampianatra mpikarokaroa avy any amin'ny anjerimanontolo ihany koa ny eo anivon'ny CSM. Fiarovana ny fahaleovantenan'ny mpitsara izay mbola mitohy mandrakizao ny fitakiana no antom-pisiny raha ny fanazavana. CSM zany dia rafitra iray napetraky ny lalam-panorenana, rafitra natao hitantana ny tontolon'ny fitsarana, ny mpitsara amin'ny ankapobeny zany handrindra ilay tontolo io, hiaro ny fahaleovantenan'ny fitsarana, ny fahaleovantenan'ny tsara. 3 taona ny fotoam-piasany na ny mandahany dia tapitra amin'ity 2017 moa zany mandahan'ireo voafidy ao amin'ny CSM io. Raha ny lalàna, filohan'ny Repoblika ny filohan'ny CSM, ny ministry ny fitsarana ny filoha lefitra. Mpikambana voatondro ny lalàna ihany koa ny filohan'ny fitsarana ny tampony sy ny mpampanohy lalàna ambony ao amin'ny fitsarana tampony. Mbola mitora ny fanazavana ny fitakiana, ny fahaleovantenan'ny fitsarana sy ny hanovana ireo mpikambana voatondro ny lalàna ireo na antsoina hoe membre d'office. Fitakiana izay ilana fanovana lalam-panorenana. Fanovana lalam-panorenana izay tokony ho anjaran'ny filohan'ny Repoblika vaovao aorian'ny fifidianana amin'ny taona 2024. Commune 4 ao amin'ny distrikana Ambohidratrimo no nahazo tombontsoa amin'ny fanatsarana lakan-drano mirefy 10 km amin'ny alalan'ny tetikasa IMO izay tanterahan'ny ministeran'ny mponina. Andray 5 ariary isan'andro ireo olona 510 anatanteraka ny tetikasa. Fanadina. Mpamboly avokoa ny 570 mponina ao amin'ny commune Mananjara ao amin'ny distrikana Ambohidratrimo. Nahita faisana tamin'ny fiovaovan'ny toetrandro ka tsy nisy nirotsakorana tamin'ny taom-pambolena 7 farany teo ireo tantsaha ireo. Potika avokoa ny 570 ny vokaparin'izy ireo. Ny fiovaovan'ny toetrandro dia ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana, tandremo ny doro-tanety, ny vokany dia na maina ny tany, misy main-tany, tsy avy mihitsy ny orana, na mifanohatra amin'izay indray. Rehefa avy ny orana dia tondra drano be indray no aterana, dia siva foana amin'izay fotoan'izay ny fotom-pivelomantsika. Nangataka tamin'ny ministeran'ny mponina noho izany ny député Ambohidratrimo mba anatanterahana asa tana maro ahafahana manatsara ny lakan-drano manondraka ny tanimbary. Ny avatarana azy moa rehefa miresaka amin'izay dia député Luc, fa rehefa nahenao azy ny resaka teo ty aleo mba arahako ny fiteniny miarabana manokana député Luc tsy mba zafy. Matetika fiteniko ny hoe aza mangataka zany alaivo ny zotsika rehetra fa rehefa le zo no arahanasa dia zao ny vokany. Isorana ny zavatra toy izao ny tena hoe angatahany reto vahoaka reto ny zavatra misy fiantraikany vatana impact direct, zava-dehibe zao. Olona misa 530 no mandray 5,000 ariary amin'ny fanatanterahana asa tana maro ao amin'ny distrikana Ambohidratrimo nanomboka ny alatsinainy 9 Novambra. Commune 4 no mahazo tombontsoa amin'ny asa dia Ambohidratrimo, Mahitsy, Iarnarivo ary Mananjara.
Iny kanaly iny dia andray amin'ny rano rehetrarehetra avy any ambony any sy ny avy aty anaty lohasaty mba ahafahan'le olona manenjika amin'ny fanetrana satria izy tsy manana barazy eto. Tamin'ny herintaona nisy rano tonga ihany teo fa nahafahana nanetsa fa noho ny toetrandro sy ny resaka hoe tsy ara-dalàna ilay tatatra dia niantona teto ambony teto le rano dia ity lasa tondraka ry ambany ry tsy nahazo rano. Amin'izao fotoana zao mandeha ny fizavana ny kanaly iny mino maromaro zay fa ny eto sady ampiakabary ny ato ambany ato koa inambary amin'ny titotika mety tsiketehaka mafy be zay zavatra zay satria zavatra ngeza be. Iny lakan-drano iny koa rehefa tena savaina midina any ambany eny dia manampy amin'ny fisotomana an'ilay rano, fivoahan'ilay rano mba tsy hitondra an'ilay lemaka, tsy hoe mory andro tsy ety mananjara fa hatramin'ny amin'ny ilany atsinanana dia samy azo tombotsoa amin'io zavatra. Tanimbary 520 hektara avy eo amin'ny komina Mananjara sy Iarnarivo no tondraka aorian'ny fanatsarana ny lakan-drano ka tantsady 504 no azo tombotsoa amin'izany. Ny farany herinandro teo nanolotra fanampiana ho an'ireo trabona vokatry ny Aitrano tao Mananjara ny groupe MCM vahaolana. Mbola itony etsika raha ny fanazavana ary manao antsoavo amin'ireo izay malala tanana. Gaëtan Andratsilava. Mbola tsy tafarina ny trano fonenan'ireo mponina manodidina ny 4,000 traboiny vokatry ny Aitrano tao Mananjara hatramin'izao. Efa maro ny fanampiana voaray ary mbola mitohy izany amin'izao fotoan'izao. Ny farany herinandro lasa teo nanolotra fanampiana ho an'ireo traboina ny groupe MCM vahaolana. Vary 3 tonnes, kaye 420 baoritra, stylo 7 baoritra sy ny kojakoja maro samihafa ilain'ny mponina amin'ny andavanandro no natolotra ireo traboina. Velim-pisaorana ny fikambanana sy ireo nanampy hatrizay ireo niaramboina. Nahazo zany tokotokony mety atao soenira moa ka soenira hoe mahafapola sera fa mahazo kely dia fomba atao hoe mba azo zay mba sotran'Andriamanitra ary sotramontakana koa namomezay. Ohatran'ny zanakanakabona fahafatesana moa le nandronay kanefa mbola eo ireo no anay ary mikarakara dia misaotra bisaka anazy. Ingany dia mangataka amin'Andriamanitra mba hivaly ny soa izay ataony mba ho tsara samy soa. Ka noho izany mankatelina, mankasitraka ny MCM miaraka amin'ny maître kokoa amin'ireto fanampiana lehibe reto, be dia be reto sy ny vitanareo dia sy hovalinay fa dia aoka izay ary ambony ao magnampy ny zavatra nataonareo. Fikambanana mijoro vahaolana manampy ny mpiarabelona ny MCM ao Mananjara. Nanampy tamin'izao fanampiana izao ihany koa raha ny fanazavana ireo teraka Mananjara mila ravinahitra any amin'ny faritra avaratry ny nosy. Mbola itoy ny etsika. Raha ny vinavina sy ny efa tapaka dia amin'ny herinandro ambony no mitondra an'izay voatsiramby ho an'ny fokontany ankadrano ny MCM vahaolana miaraka amin'ny mpanohana ny asa sosialy izay ataony MCM. Koa eto dia manolotra fisorona sy fankasitrahana feno ho an'ny zanaky Mananjary izay nanampy amin'izao asa sosialy izao tsy mitondra anarana moa ny olona dia azainay izay ary mirary mba tsy ho zavatra rasy karan'izao koa no hifanampiana sy hifanohanana ary mbola manao ansoavo amin'ny terem-panay sy malala-tanana mitondra izay voatsiramby hanampiana an'ireto fianakaviana traboina reto. Raha tsy hivina ny alatsinainy 17 ny volana Oktobra tamin'ny 7 ora sasany alina no nisy firehetana tao Mananjara. Trano miisa 5 sy 900 tafo tao amin'ny tanànan'ny Anosinakoho sy Ankadrano no kila firehetry ny afo vokatra izany ary natratra 4,000 ireo traboina. Tsy nisy ny naratra, tsy nisy ihany koa ny ainana fohy. Hatreto nefa mbola mangataka ny fanampiana avy amin'ireo malala-tanana ireo mponina any an-toerana. Nanaiky ny fifanarana tamin'ny orinasa Omavet ireo mpitatitra ao amin'ny UCTU eo amin'ny fitsarana ny fiarakodia. Nitaky ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpiantsehatra ireo mpitatitra eo amin'ny tontolo ny fitaterana izay. Narindra ny anomanana.
raha toka mitoy ny fanoeran'ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo ny fiara-miasa amin'ny Omavet ny lefitra ny anivon'ny UCTU nanaiky ny fifanarahana iarahana amin'ny Omavet ireo mpikambana amin'ny UCTU saingy nametraka fepetra ireo mpitatitra amin'ny fanatsarana ny fitateram-bahoaka eto Andrenivohitra. Ny ataon'ny mpiasan'ny CUA izay miaraka aminay ataon'ny mpitatitra dia zavatra anankiroa no jerevanao. Social et hygiène, c'est les visites de conformité. Social, il y a droit de stationnement. Ah oui, en Cuba, il faut vanani 16 ans, il faut n'arrêter comme takin panzivave. Ah oui, en Cuba, là, l'ukun fiar, les savata takin panzivazan nous tirevan. Tien hygiène, qui fandarana. Fanafody famonoana bibikely zay andraikitry ny commune ihany koa reo no ataondry zareo tsisy idiran'ny mpiasan'ny Omavet zany eto ny visite de conformité raha izahay minibus ou récent. Dingana maro no mila diavina amin'ny fivoarana kasana entina eo amin'ny lafin'ny fitaterana. Anisan'izany ny drafitra izay volavolain'ny mpitatitra sy ny commune entina natsarany io tontolo io. Sécurité des capitaux et des investissements. Voilà ça c'est hein. Izay no ametrahana an'io iarahana amin'ny commune satria hatreto zany tsy misy drafitra mazava avy any amin'ny tompona ndraiky mpanjakana na avy amin'ny tompona ndraiky commune hoe milaza hoe ohatrohatr'izao zavatra tianay atongavana amin'ity fitaterana eto Andrenivohitra ity mbola manjavozavo zany dia mametraka an'io zay mba ahafahanay miaro ny fampiasam-bola atao aminay satria manay izahay sao dia hoe androany zay mampiasa vola amina tapitrisa maro dia avakerinandro ho avy ny tompona ndraiky mpanjakana hoe foana ny taxi be fa solonay bus fa zay no anao azy dia zay no ametrahanay an'le plan de réforme et d'amélioration mba hiarovanay an'le fampiasam-bolanay. Afaka ray volana no mametraka ireo FDB entin'ireo mpitatitra anatsarana ny fitateram-bahoaka. Teboka maro no mila atsaraina ary efa nampitaraina ireo mpanjifa hatray. Isan'izany ireo fiara tsy tonga amin'ny terminus na miodina eny Antsasan-dalana, ny fikojakojana amin'ny fiara sy ny fanajana amin'ny mpandeha. Takina ny fiovana entitra eo amin'izay sehatra izay, tahaka ny tolotra izay tokony hifanaraka amin'ny tinady na ny kalitaon'ny tolotra sy ny saran-dalana. Ny tokona kosa ny mpianatra mipetraka eny amin'ny cité universitaire Ambatomaro tamin'ity androany ity efa nisy ny fifampiresahana sy ny fampanantenana nataony teo anivon'ny Croix mialohan'ny nirosona tamin'ny fitokonan'io 5 navaolana izany raha ny fanazavana. Fanampanazavana. Ny antony grève zany dia mizara efatra lehibe. Voalohany indrindra ny tany ety amin'ny université Ambatomaro, tany ety amin'ny cité université Ambatomaro dia nanganan'olona construction azo lazaina hoe illicite ary ny tokotany efa tsy azo andehanana intsony fa efa feno trano ilay isaky ny elekela trano. Ny faharoa dia mahakasika ny peste. Ny peste zany tamin'inona nampanantena ry zareo avery amin'ny ministère fahasalamana sy ny avery amin'ny Croix hoe samy hitondrana DDT daholo ny cité universitaire. Ety Ambatomaro dia tsy mba nisitraka an'izany fa navela niatrika an'izay olana isanisa ty ny ekety ety Ambatomaro. Ny fahatelo dia mahakasika ny rano. Ny rano ety izay efa naovanay grève tamin'ny volana oa dia efa niteny zareo hovahana taraka vaingana liza mandrapaty tonga ny aty androany volana novembre tsika zao mbola tsy ary nisy na jiramana ny Croix tonga aty aminay mba nijery aliza hoe manahoana le rano. Ary ny fahaefatra dia mahakasika ny famarotana zavatra fananan'ny Croix aty aminay dia amidiny olona atsokosoko. Zany hoe atsokosoko mampatsokosoko anazy dia tsy anaty zorovorable aloha le olona no mividy anazy fa amin'ny andro sabotsy sy alahady. Dia zay zany mahatonga anay grève amin'izay zavatra satria ny zavatra tsy ara-dalàna ety amin'ny cité universitaire tonga dia betsaka be ka mba mangataka ny fitondram-panjakana hijery, mangataka ny Croix mba hijery an'izay zavatra zay fa tena gadraraka tanteraka zavatra misy ety. Nampalalaina ny rehetra androany ny tolotra roa tolotra ny telma ho an'ny mpanjifa azy amin'ny M-vola. Ny voalohany dia ny M-vola avance ary ny faharoa dia M-vola épargne. Fanadiny Yandra Arso. Tolotra roa vavao na tolotry ny orinasa telma ny mpanjifa azy androany. Voalohany amin'izany dia ny M-vola avance, izany hoe fampindramam-bola ny mpampiasa M-vola. Ny faharoa kosa dia ny M-vola épargne, izany hoe fitehirizam-bola ho amin'ny mpanjifa indray. Fanampanazavana. Tolotra vavao na tolotra andrano moa zany dia
ny tolotra mitondra ny anarana hoe mivola avance mizara tolotra anankiroa samihafa izy io. Ny tolotra voalohany dia fafahana mindrana vola amin'ny alalan'ny vola amin'ny alalan'ny finday, izany hoe eo ihany zany ianao amin'ny alalan'ny finday anao dia afaka mindrana vola hatramin'ny ray hetsy moa zany dia tsisy taratasy tsisy ninona fa amin'ny alalan'ny telefônina fotsiny ianao dia avy hatrany dia tafiditra ao anatin'ny compte amin'ny volanao le vola angatahanao zany. Zay ny partie anankiray. Ny partie anankiray kosa resaka fitahirizam-bola indray, izany hoe amin'ny alalan'ny vola ianao zany naiza na oviana dia afaka mandefa vola ao amina compte anankiray, izany hoe compte tahiry manokana ho any amin'ny vola izy io zany dia mazava ho azy misy zana-bola azo zany rehefa mipetraka ao anatin'ny compte tahiry le vola zany. Araka ny fanazavana dia rahampitso dia efa afaka manjifa sy misitraka ireo tolotra vaovao ireo ny mpanjifa ny Telma sy ny M-vola. Vaovao ara-panatanjahantena dia taranja basketball lavin'ny SPBC avy any amin'ny faritra Boeny tamin'ny saraiky 20 no 7 no Ascute Thomas na lalao izay tafiditra ao anatin'ny hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina nasionaly. Fizora Valy. 20 no 7 izay no isan'ny sarany lalao ara-piralahiana match caritatif nandavon'ny SPBC avy any amin'ny faritra Boeny ny ekipany Ascute Thomas. Niady ampiady hoana ity lalao ny tanterana tany Morondava ity izay nahitana fanehoana fahaizana sy teknika samihafa. Nosantarina ny asabotsy teo ny lalao ara-panatanjahantena ao anatin'ny festival L'Allée des Baobab izay aritra herinandro any amin'ny faritra Menabe, distrika Morondava. Hetsika ara-panatanjahantena izay ahitana fandraisana anjarany ireo ekipa misongadina avy amin'ny faritra tsirairay avy eto Madagasikara, isan'izany ny Ascute, MB2All, SPBC sy ny maro hafa. Tafiditra anatin'izany ny taranja basketball sy ny beach soccer. Fampahafantarana ny lentan'ny fanatanjahantena malagasy no antony hetsika rano fanazavan'ny mpikarakara. Ny taranja beach soccer ihany koa izay manana no aviny mamiratra na tsy re loatra azy eto amintsika. Maresaka iraisam-pirenena dia nivoatra ny toedrarà any Texas izay nahitana fitifirana bivavaka tao am-piangonana. Disadisa ara-pianakaviana no nahatonga ny fitifirana ho ny mpanao fanadihadiana. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Ora maro taorian'ny fanafiana ilay fiangonana tao Texas, nivoatra ny toedrarà ary namoaka fehi-kevitra momba ny antony nahatonga ny fitifirana ny mpanao fanadihadiana. Raha ny fantatra, bivavaka ao amin'ilay fiangonana ny reniben'ilay nitifitra. Na ray afatra mandrahona azy io renibeny io. Tsy afaka nihiditra amin'ny antsipriny izay hatreto satria mbola mandeha ny fanadihadiana. Na izany azy, tianay ny manamarika fa tsy resaka fivavahana no nandrisika azy, anatanteraka ny fitifirana fa disadisa ara-pianakaviana. Raha tsy hivona tokony ho tamin'ny 12 ora tany an-toerana, niditra tao amin'ity fiangonana ao Texas ity ilay lehilahy 20 taona, miaramila taloha, ka nitifitra ny mpino tao anatiny. Ankizy ny akamaroan'ireo niaran'izany. Nitsoaka taorian'izay ilay mpanao asa ratsy, ka nisy olona roa nanenjika azy. Naharitra 10 na 12 minitra teo eo izany. Nivarina tany akady avy eo ilay nitifitra. Najanoko teo amin'ny lalana ny fiarako. Ny afona taoriana izaho sy ny namako ka nitifitra. Tsy nivoaka ny fiarana nefa ilay lehilahy. L'assaillant n'est jamais sorti de son véhicule. Omaly, tao anatin'ny fahatairana tanteraka ny mponina tao amin'ilay tanàna. Famonoana izay nitranga 5 herinandro taorian'ilay tany Las Vegas, ary voalaza ho isan'ireo nafatesana olona maro indrindra tao Texas. Alohan'ny sarana daverina amina ora vaovao nisongadina tamin'ity alina ity no naliny ireo solombavamboaka tamin'ity androany ity ny lahadinika vaovao sy ny fandaharam-potoana vaovao nandritry nyity fivoriana ara-potoana faharoa ity. Eninandro monja ny nandinian'ny solombavamboaka ny LFI 12 Notokanana androany maraina ny milina lehibe misy 120 mandeha amin'ny solika mavesatra an'ny orinasa Aksaf Power Ambohimanambola izay amatsy herinaratra ny orinasa Jirama fotodrafitrasa izay nandaninina vola mitetina 80 tapitrisa $, araka ny nambarany talen'ny Aksaf Power. Ary farany dia nitanterahana androany ny fividianana ireo mpikambana andrafitra
ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara eto Madagasikara izay tondra ao anatin'ny 3 taona. Tsy mbola voatondro kosa ny daty hivoananaran'ireo voafidy. Izay mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity, ankatrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Nivavao. La couche moelle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narainao teo ny fampalalambavao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savy d'une option Tinao am Blue Line TV am vit ny vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narainao teo ny fampalalam-bavao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.